mikasika an'le jiro very aloha akoatran'le hoe nanao soudure zany zay a ny fixation-any a ny boulon efatra dia nanao soudure an'le fixation an'le panneau solaire dia nanao soudure an'le régulateur satria moa le régulateur mora angalarina indrindra dia iny aloha no angalarina dia avy eo maty le jiro dia mora kely mangalatra ny hafa zay ny amin'iny ny hetsika rahana ny gendarmerie indray dia efa mandehana amina toerana somary manodidina 900 kilometatra mialana Ampitatafika mandeha manao recherche any ny gendarmerie amin'izao fotoana izao dia ny commune moa zany mandray anjara feno mihitsy amin'ny atao hoe fandaniana mba ahitana ny marina zay ny asa tana maro dia hotoizana manomboka amin'ny latsinainy sy talata avadika ho 4 arivo isaky ny olona le izy raha toka 3 arivo zay zany nidinika ny arahana tamin'ireo olo reo ny tombony dia afaka mafy kokoa an'le rano zany zay ny tombony raha ohatra ka tsy misy aloha ny rivo-doza dia voafe ny ranon'olana ny tombony koa dia eo amin'ny fambolena mazava ho azy misy an'le hoe centrale d'achat atsangana iarahana amin'ny commune urbaine Antananarivo tsy afaka manangana an'io mihitsy raha tsy ohatra ka misy vokatra tsara aloha dia efa lalana makany amin'le vokatra tsara ihany koa ny anaovana an'le tantatra ny tantatra indray raha sosialy ny jerena dia be da be ny olona chômeur amin'izao fotoana izao eto amin'ny commune Ampitatafika dia mba farafaratsiny mba manana ampahambola entina ampidirana ny mpianatra mianatra reo satria mangataka eto amin'ny commune ary zareo no hoe ampiana amin'ny fampidirana ny mpianatra sarotra be ho an'ny commune Ampitatafika zany hoe amoaka vola tonga dia iny vola ampiana anareo fa alao atao fity mifamaly le izy misy asa angatahany etsekilany dia commune mame vola etsy andaniny eo amin'ny 200 isan'andro eo no ampiasaina zany ataontsika hoe raha zay ny tatatra miampy ny lalana dia maharitra eo amin'ny herinandro eo zany no anaovana azy amin'ny talata no isokatra ny rano ny fampidiran-drano zany hosokafana eto amin'ny commune Ampitatafika zay no azo atao dia mikasika ny fanamboaran-dalana satria moa nanamboatra lalana tamin'ny alalana ny veleuse compacteur ny commune Ampitatafika nandritra ny ataontsika hoe 20 andro zay dia ny volan'ny commune zany no niantoka an'ireo dia nirahana tamin'ny folo teo aloha marika Ravalomanana dia manomboka amin'ny herinandro iny koa dia anao satana maro andoka vovoka satria le vovoka tondrahana dia rehefa maina dia miverina eo ihany dia anao satana maro zany zay ampiasa camion andoka n'ireo vovoka ireo amin'ny lalana 12 kilometra no natao tamin'le engin mba efa io manana sady amin'ny fahavaratra mba tsy ho fotaka be zany ny fahavaratra fokotany 13 misy eto amin'ny commune Ampitatafika ny fokotany folo zany voakasika atao dia le asa tana maro ihany koa ho karamain'ny commune zany tamin'ny kanama 4 arivo ariary dia zana mba isaky ny fokotany zay misy an'le lalana namboarina no angalana an'le olona ny rarivato aloha no andeha tsy hoela misy atao hoe fokotany Ambomangidy afaka tsy hoela atao hoe amin'ny herinandro iny raha sitrapon'Andriamanitra dia nanaiky ny fitondram-panjakana fohy be zany fa amatsy vola dia manao ny protocole d'accord ny commune Ampitatafika miaraka amin'ny convention zany amin'ny herinandro ambony iny mahazo ataontsika hoe mety eo amin'ny 2 kilometatra eo atao pavé zany itoy ny lalana Ambomangidy ao anatin'ny hoe fampidirana mpianatra tokotra antsika ankehitriny dia ny fampanantenana tamin'ny propagande moa nisy an'le hoe PP anankiroa zay rava tamin'ny andro ny Géralda dia isorana an'Andriamanitra fa efa isokatra izy amin'ity taom-pianarana ity raha toka efa tsisy rindrina intsony le trano zany teo dia efa vita misy efitrano valy zany ny totalin'izy ireo ary efa manao ny atao hoe ny solaitra sy mameno ny W ny commune amin'izao fotoana izao io dia fiarahana miasa tamina namantsika any Angleterre mananamana ny commune Ampitatafika any Angleterre dia mpianatra ireo ny nanampy dia koa ny fitondram-panjakana tsy azo adino dia ny commune Ampitatafika moa zany tena nampiasa ny volany
dia misy ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena izay nanome W zany ao anatiny. Izay iarahana amin'ny chef-sisco ihany koa dia nahazo mpampianatra enina mpampianatra fonctionnaire daholo ny commune Betatafika. Feno ny fepetra rehetra afaka sokafana ny inscription miditra ny mpianatra amin'ity taona ity. Marihana efa tamin'ny 1994 ireo EPP anankiroa ireo tsy afaka ny anarana intsony, dia amin'ity taona 2015-16 ity zany miverina azo ampiasaina tanteraka ireo EPP ireo. Fondalana avy amin'ny Majunga dia misy tokoa satria économique ny resako ny ben'ny tanàna Majunga moa zany nandray ny commune Betatafika niaraka tamin'ny fokotany 13 izay tsapa tokotrany fa ben'ny tanàna ny Majunga dia olona économiste, manampahaizana mitokana izy amin'izay resaka izay. Ka anisan'ny tena nanaitra tamin'ny fifanakalozana zany dia ilay hoe mobile banking, zany hoe fampiasana an'ireto M-vola anaovana ny recouvrement eny an-tsena. Ny ticket marché zany tsy misy an'ilay ticket takiny ireny intsony fa tonga dia mobile banking iny mandeha, dia Majunga rehetra manao azy zao eto Madagasikara. Azo hiverina fa tena tsara be le système ataon'ny ben'ny tanàna io. Ampidiriny ao anatin'ilay mobile banking ihany koa ny resaka IFT, impôt foncier sur le terrain sy ny impôt foncier sur le propriété bâtie, zany hoe ny etratrano io zany. Dia tena misy fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpandraharaha opérateur téléphonique ireo le izy. Fa ny tombony mazava azy fa manavao foana moa zany le vahoaka, fa ny tombony zany dia efa nanamarika amin'ilay matoa ben'ny tanàna fa ny karamantsy voaefa ny Majunga to volana maromaro dia noho ny nametraka ny système izy dia efa misy ambombava ary zao Majunga amin'izao fotoana izao. Zany hoe tena hita misongadina mihitsy zay anisan'ny traikefa ny raisinay teny. Raisinay teny any koa tao anatin'ny Majunga dia hoe ny zareo manana adjoint anakefatra. Ny adjoint anankiray dia misahana manokana ny resaka hoe juridique ny commune. Zay tena everiko fa anisan'ny vaovao satria raha neverina ny fomba fanao hatramin'izay na ben'ny tanàna dia hoe commune anankiray dia tsy mahazo mihoatra fa tsy adjoint anankitelo, fa dia nanamarika mihitsy an'ilay matoa ben'ny tanàna ny Majunga fa commune kely na surface kely population amintsika any frantsarany rehefa misy 20 adjoint zany azo atao tsara le izy tsy misy lalàna mandrara an'izay.